ny andro resa-pirenena hoan'ny tanora faritra Analamanga dia azo lazaina hoe tena nahavelom-bolo ary miseho teto androany ny fahavononan'ny tanora izay draikitra eto amin'ny firenena ary fampiresahana natao tamin'izy ireo no natsapana fa amin'izao fotoana izao dia misy fiovana lehibe mihitsy eto amin'ny firenentsika. Ny fiovana lehibe izay isy dia hoe fampandraisana draikitra tena izy ny tanora, zany hoe tsy ho atao resaka fotsiny zany hoe meo andraikitra ny tanora na hoe ampandraisao andraikitra ny tanora fa tena hoe avaingana amin'ny alalany asa zany zay dia hoe ireo tanora ireo maneho ny fahavononana ary ireo tanora ireo tsy hoe tsy manana traikefa izy ireo fa ny traikefa tsy ho azo mihitsy raha tsy ao anatin'ny hoe fanomezana andraikitra azy ireo fampandraisana andraikitra azy ireo dia teo zany dia hoe ny zavatra mahavelom-bolo dia ny fatsapahan'ny tanora ireo ihany koa fa ny fitoram-panjakana ankehitriny dia mitsinjo ny tanora ary indrindrandrindra manome lanja sy manome toerana ny tanora ary izany rehetrarehetra zany dia hitantsika fa atoato dia isy ataontsika hoe asa mivaingana iarahana amin'ireo tanora eo raha tsy laza ny tena fa tsy ny amin'ny tony faritra Analamanga fotsiny dia misy ezaka tsy maintsy ho atao iarahana amin'ny tanora satria ny tanora izay azo lazaina hoe mandrafitra ny hatrany amin'ny ataontsika hoe 5 ka hatramin'ny 10 isan-jato eto amin'ny faritra Analamanga dia ireo tanora ireo satria ny tanora moa mazava ho azy fa tsy hoe voafetra ara-taona ny tanora fa na hatrany amin'ny 9 na 7 taona ka mbola afaka mamokatra sy indrindraindrindra afaka miasa ho an'ity tanindrazana ity dia mbola azo lazaina hoe mbola ao anatin'ny hatanyrana koa izy ireny ary ilain'ny tanora ny miara-miasa amin'ireny dia izay zany izay hery rehetrarehetra izay no atambatra dia izay no ahafahantsika hampandrosa n'ity faritra misy antsika ity.